An-dalana ody. An-dalana ody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pastora Fanandramana Lohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio. Valon'olotra ny araba ho antsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana fampahirezana fianarana tenin'Andriamanitra izao indray ny teniko amin'izao fotoana izao ny Pastora Fanandramana Lohataona no miaraka amintsika melohan'izany anefa dia andeha hanondrika alohantsika isika hivavaka. Jehovah-Andriamanitra io misaotra anao izay no fitiavanao sy ny fahasoavanao ahafahanay miantso ny anaranao noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Andinika ny teninao izay dia mitenena sokafo ny foham-panahinay ary io mpiaino rehetra manaraka an'izao fandaran'izao Tompo dia tahiro amin'ny fomba manokana ho voninahitra ao amin'ny naranao Jesosy. Amen. Araka ny voalaza teo dia fampahirezana, fampianarana ity fotoana izay rahantsika ity. Avy hatrany dia tantara anankiray no hoe tantara izay niseho teo amin'ny fiainana tena zava-nisy izay natrehana andeha hamonjy fivoriana tany Mahajanga izay tany Mahajanga. Dia niomana izay mivady ary nikarakaraina ny fiara mialohan'ny andehanana, nosoloana ny menaka, nijevana ny pitsopitsony rehetrarehetra dia andeha hiomana andeha. Kanefa no izay fiomana rehetrarehetra izay dia somary taraika efa tamin'ny 7 arivo vao tafala Antananarivo. Tsy maintsy andalo Ankazobe ihany koa nefa satria misy fianakaviana tao Ankazobe izay nanifatratra ny Iona dia tsy maintsy nijanona tao Ankazobe izahay ary nitafatafa ny sakafo teo dia nanohy ny edy izay hoany Mahajanga izay fa somary alalina ihany vao tafala tao manantona manodidina ny mamantona alina tany misasak'alina. Dia rehefa tao amin'ny lalana antsoina hoe atapoketsa niakatra ny Ankazobe iny dia nisy fiara avany nanantona anay sady nampaneno ny anjomara ny klaksona no ny teny mafy ny vazavaza mihitsy izay no lazaina hoe tandremo fa misy mpisakan-dalana Jiolahy 20 ao aloha ao izay manomboka mametraka vato anakanana ny fiara izay mandalo ary miaraka amin'ny basy mongo basy fitaovam-piadiana maro isan-karazany. Efa nandray amin'izay izay dia nitao anaty fiara moa izy niteny hoe sao dia tokony hiverina ny falefanay rehefa mandeha ohatran'io dia iram-pivavahana foana. Dia niteny moa niteny hoe Andriamanitra no efa nanankiana antsika an'ity vao niainga antsika nivavaka ary ny an-dalana rehetra izay nijanona antsika sy nahatonga antsika dia nivavaka antsika ny hira iantsika dia iram-pivavahana mahatoky fa nitan'Andriamanitra no mitantana antsika fa andao andeha fa andao hiandry kely aloha mba ho maromaro antsika. Dia nisy fiara maromaro tafajanona teo dia nanomboka nandeha dia tsy te hijanona any amin'ny farany izay, tsy te handeha any amin'ny voalohany koa fa dia teo atenatenan'izay no nandeha dia lasa nandeha satria voalaza fa mbola eo amin'ny 1 kilometatra sasany eo ilay misy an'ilay toerana dia lasa nanomboka nandeha tampoka teo janona tampoka ny tôbila rehetra teo alohanay dia efa nisy tôbila hafa koa nijanona tao dia hoe ao aloha ao ilay toerana, ao aloha ao ilay misy an'ilay jolaka mila vonona isika dia niandry fiara maromaro indray nanampinampy dia nandeha rehefa hita hoe misimisy dia araka an'ilay teo ihany apetraka tamin'Andriamanitra ny lalana toe zavatra sarotra trehana tsy fantatra izay iseho
dia ny osony dia nandeha tsy moamoa sady mieritreritra hoe inona no mety zavatra hitranga ary tampoka dia nijanona indray ny fiara rehetra teo aloha ary ny sasany andeha iodina iverina toa izany koa ny taoriana ary ny tenako avy hatrany dia somary mitsivalana ny bahana ny arabe mba tsy hisy azo iverina fa hiafika izay zavatra misy eo aloha. Atao anatin'izany nivavaka nasandratra ihany dia nisy bus lehibe fiara lehibe izay tondra olona maro taoriananay ary avy hatrany dia niazakazaka nivoaka daholo ilay olona tao ary nandrosona ka ny aloha no niorakoraka dia ireo olona eo no nanala ny vato sy ny sisa izay nibahana ny lalana teo. Rehefa afaka ny lalana ny vato eo amin'ny lalana dia afaka nandeha ilay voalohany, nandeha faharoa, nandeha fahatelo, nandeha fahaefatra, nandeha koa izay izany lasa. Ary tena mafy ilay toe-javatra nitranga satria rehefa nandeha tao anatin'ny teboteby dia nanana fanantenana ihany hoe Jesosy foana no mitantana ary tsy mihemotra izany fa mandroso, tsy maintsy hatrehina ny zavatra eo aloha. Inona ny lesona azo tsoahantsika amin'izany? Matetika dia misy toe-javatra sarotra izay iainantsika amin'ny fiainana andavanandro. Itsika nefa manana an' Jesosy na inona miseho, na basy na inona rehefa tsy maintsy mandeha isika amin'ny lalana izay alehantsika dia mahatoky fa rehefa petratsika amin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ny tehajika tonga any amin'ny toerana izay alehantsika. Ao amin'ny Lioka 7:20 ny andininy 13 sy ny manaraka no hojerevantsika eto mahafinaritra ity tantara ity taorian'ny hitsanganan'i Jesosy Kristy eny An-dalana andeha. Izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary indreo nisy soalahy eo amin'ny andininy 13 zany Lioka 7:20 andininy 13 ary indreo nisy soalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony 80 stadio raha any Jerosalema. Io vohitra Emaosy io izany dia eo amin'ny 12 kilometatra eo, 7 maily 7 no alavitra ny toeran'izany. Andeha tongotra izy ireo rehefa avy nandreny toe-javatra rehetrarehetra mahakasika nanjohan'i Jesosy. Dia eo amin'ny andininy 15 dia izao no voalaza ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Lasa telo izany zareo nefa ny masondreo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Ito teny anankiray no azonina ito dia teny Grika izay tsy fahita firy tao anatin'ny soratra masina. Tsy nampiasaina mihitsy raha izay no azo ilazana azy. Maneho fa notazomin'Andriamanitra mihitsy ny maso izy ireo tsy hahafantatra. Satria ny tokony ho izy mahafantatra tsara an' Jesosy ireo satria mpianatra niaraka tamin'ny mpianatra. Isan'ny mpianatra ny fangaro izay nanaraka an' Jesosy ary tokony hahafantatra an' Jesosy. Teo amin'ny andininy 17 dia ozy hoe hoy izy taminy Jesosy io izany nanontany, ahoana izao teny resahanareo ety ampandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tary. Nahoana moa no tokony alahelo tary izy io? Tokony alahelo tary isika raha itsika ny toy amin'ny toeran'izy ireo. Eo amin'ny andininy 19 ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namaly ka nanao taminy hoe, ianao hoe va no vahiny nitoetra eto a Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany?
nandreny tantara zay tamin'ny lesona teo aloha isika mahakasika ny lalana zay nizoanay tany Ankavandra rehefa hiakatra na Tananarivo. Ilay toerana moa zany nefa voalaza fa tafasaraka tanteraka tamin'ny tanàna rehetra tamin'izany fotoan'izany, tsy mbola nisy ny telefona zay nahafahana ny fanerasera dia tsy nafantatra ninina mihitsy ny ao tanàna, tsisy fiara tao amin'ny toerana Ankavandra io. Dia rehefa niakatra tatya Antananarivo izay tamin'ny taona 2021 faran'ny volana septambra tamin'izay fotoan'izay dia tonga. Dia rehefa niresaka teny mijanona indray andro androandro dia nijery ny vaovao dia teo ny nahitana hoe fa nisy inona, fa inona ny zavatra niseho, fa inona ny zavatra niseho. Dia niteny ny fianakaviana tao ohatrany hoe fangana ao tena tsy nafantatra ninina mihitsy, tsisy ninina fantatra hoe fa inona ny zavatra niseho tamin'ny 1 septambra. Dia nisy zavatra lozany tsy tranga lehibe tany Etazonia, zay no nolazain'izy ireo. Fiaramanidina maromaro no nandona trano avo be tany amin'izany toeran'izany, arodana, nahafaty olona maro. Dia gaga zay satria tsy naheno ninina mihitsy. Dia zay vao niteny ve nisy an'izany, nanomboka teo dia nijery vaovao ary nahafantatra an'izany. Any amin'ilay toerana Ankavandra tsisy nahafana nijery vaovao, tena mitokana, tsisy jiro, tsisy rano, fa rano ny mandeha eny no alaina, tsisy fitaovana ifaneraserana ka ahafahana mahalala ny vaovao. Dia ohatran'izany koa ilay toe-javatra nisy ny fijeriny izy ny rahalahy an' Jesosy. Dia ohatran'izany hoe fa ahoana avy nga dia tena tany anaty lavaka mihitsy nareo tsy mahafantatra an'ilay tantara. Nefa atsika samy mivoaka ny Jerosalema ihany, fa taiza inona ny zavatra niseho teo aminareo, nefa zavatra tena goavana be no nitranga. Dia ozy Jesosy eo amin'ny 120. Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ozy o lahy taminy, ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Mpaminany mahery. 20. Dia ny amina ny lohan'ny olona mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, anameloany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Raha fijery tsotra tokoa dia mampalahelo ny hatreo. Tokony alahelo no elolona sy nomboana. Dia ny 20 no manahiona kely ny miaino azy, nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany. Izany hoe hanavitra ny Israely teo amin'ny vahoan'ny Romanina no eritreretin'izy amin'ny rahalahy reto izany na ny mpianatra sasany. Ary izay no nampalahelo azy satria diso fanantenana ihany izy mahakasika an'izay. Dia nefa fantany hoe io alahady io andro izay nandehanany ny ala Jerosalema handeha ny Emaosy, dia ozy hoe androany nefa ozy izy ny andro fahatelo izay nahatongavany izany. Fa nisy namanay vehivavy eo amin'ny 20, nefa kosa nisy vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy. 17 raha tsy nahita ny faty izy dia tonga dia nilaza fa efa nahita anjely, niseho kosa izay nilaza fa velona izy. Velona Jesosy, izany hoe teny amin'ny fasana izany tamin'io andro alahady io. Dia niteny ny anjely tamin'ireto vehivavy reto hoe velona Jesosy. Dia amin'ny 20 dia nandeha ny sasany izay nombanay, izy mirahalahy reto izany dia tena niaraka tamin'ireo mpianatra ireo ary nandena keny amin'ilay fasana mihitsy ny sasany nomba niaraka taminy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nankany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nilazain'ny vehivavy, nefa izy tsy hita. Nefa tsy hita teo izany Jesosy, tsy tao amin'ny fasana intsony. 12 ary izy taminy, ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Nahitsy be Jesosy, ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany.
ny zavatra tenen'i Jesosy hoe inona moa no tokony ampalahelo an'izany, efa nitsangana izy. Le nafatesany ny tena ifikirantsika matetika efa tsy le fitsanganana. Izay no olana. Indraindray eo amin'ny fiainantsika efa navotan'Andriamanitra isika, efa nivonjentsika. Fa eo foana isika, fa tsy eo amin'ilay fitsanganana, filazana ny vaovao mahafaly, ny fanantenantsika izay misandratra. Tsy eo no mijoro sika, nefa eo no tokony hijorotsika, ary eo no tokony hizavantsika ho an'ny hafa. Dia hoy izy Jesosy hoe tena adala mihitsy na votsasaina. Tsy haiko moa ny alazavana an'izany fa amin'ny teny Grika le filazana an'ilay votsasaina dia hoe miadana ny fitepon'ny fo. Izay ilay filazany azy, izany hoe tsy ny olona mitepo fo aingana be dia ilay olona eny amin'ny miazakazaka na manao sport na manao ohatr'izany dia efa tena miazakazaka mafy ianao dia mitepo be ny fonao. Izany hoe misy zavatra tiany Jesosy hampita ao anatin'ilay izy hoe tokony mandeha aingana, miasa aingana, manao zavatra aingana isika amin'izao vanim-potoana izao. Satria lalantsika dia andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izy mirahalahy eto andeha ho any Emaosy any amin'ny trano izay eritreretiny An-dalana. Dia mitoy ny teny toy izay motsy tokony hiaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny. Andininy faha 20. Jesosy nitsondriana mihitsy hoe izany rehetrarehetra izany hoe ka hidirany any amin'ny voninahiny, andehanany any amin'ny voninahiny. Ko inona no mampalahelo anareo? Raha tsy nitsangana izy dia tokony alahelo nareo, fa nitsangana izy hiditra any amin'ny voninahiny. Fifaliana lehibe izay tsy misy tohana azy tohan'izany izany zavatra mitranga izany. Ka inona no mampalahelo anareo? Izay no tenenin' Jesosy hoe adala nareo, votsasaina, mampalahelo, mijery ny zavatra ratsy tao anatin'ilay izy, fa tsy mitazana ny zavatra tsara, tsy mitazana. Dia andininy faha 7. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpianany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina. Dia nampianarany indray izany naveriny fa nga tsy fantatra eo fa hatrany amin'ny Genesisy hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'ny Mosesy dia efa fantatra fa ho avy ny Mesia ary tsy maintsy ho faty izy, fa hitsangana izy handray ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Efa mazava ny zavatra rehetrarehetra lazainy. Fa isika no tsy mihaino eo amin'ny andininy fa 20. Doza efa mby teo akaiky ny vohitra izy, teo akaiky ny tanàna izany, izay efa lian'ireo lahy izy, ary Jesosy toa nanao andeha lavitra kokoa. Andininy 20 fa ireo naneho azy ka nanao hoe mitoera ty aminay fa efa hariva izao ka lasa andavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao amin'izy. Fantatsika ilay tantara eto fa Jesosy eto. Jesosy ilay miresaka amin'izy mirahalahy, fa izy mirahalahy tsy mbola nafantatra hoe Jesosy. Raha tiantsika ny hanana fahombiazana eo amin'ny fiainantsika dia izao, mila manery an'i Jesosy hiditra ao an-tokantranontsika. Isika eo ny andininy faha 20 izy hoe fa ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay, ary tsy vitany hoe terena ihany izy hiditra ao an-tokantranontsika fa avela hitoetra ao. Indraindray tsika dia malaina mihitsy izany hianatra ny tenin'Andriamanitra izany, malaina dia hivavaka. Tereo vatanao, tereo ny tenanao, ampitoy ao anatinao Kristy, ampitoy ao anatin'ny tokantranonao. Indraindray malaina mihitsy izany hamadika ny soratra masina izany, hiaino ny tenin'Andriamanitra. Tereo izany terena izany, tena terena ny tenanao mba handray an'Andriamanitra. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Fa efa terentsika Jesosy, rehefa forsentsika ny vatantsika handray an'i Jesosy, terena mihitsy. Rehefa kivy iny, efa malaina iny, efa te-hatovy iny, rehefa mianakavy miasa iny, tsy te-handrainy inona intsony, maravy ny antoky, dia tereo ny vatanao handray ny tenin'Andriamanitra, hiain'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy faha 30 dia ozy ary raha niara nipetraka ny hinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra azy.
fa omen'Andriamanitra anao ny tenin'Andriamanitra. Raisy ny mofo izay sahaza ao anao, mamelona ny vatanao, mamelona ny fiainanao, mamelona ny fiainanao am-panahinao rehetra dia omeny Jesosy ianao zany rehetrarehetra zany. Ka raiso izy ianao zany tena mila mandray azy amin'ny fonao rehetra, mila mandray azy, mila mampiditra azy ao tokantrano, mila raisinao ihany koa ny mofo izay atolo ny tenany. Ireo tenin'Andriamanitra zany mofo zany dia dinio raiso. Aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra ianao fa tsy voky ny fiainana amin'izao tontolo izao. Indraindray ny lalana hitantsika sy fantatsika sy mahafinaritra antsika dia ny sakafon'izao tontolo izao hitantsika tsara. Falitsika rehefa hamonjy sakafo eny amin'ny McDo na hihinana pizza na hiditra restaurant na hamonjy buffet dia falitsika amin'izany rehetrarehetra zany. Fa rehefa hihinana buffet ny tenin'Andriamanitra, handray ny mofo ny tenin'Andriamanitra, hisakafo ny tenin'Andriamanitra dia malaina, mila terena isika. Dia ny andininy 1:30 fahafatevena dia nahiratra ny mason'izy ireo. Fahafateventsika ny vatantsika amin'izany dia ahiratra ny masontsika, tsy ho jamba ohatran'izao ka nahalala azy. Teo izy miralava nafantatra hoe ay Jesosy io. Fa izy kosa dia tonga dia tsy hitany. Petraka eo amintsika mandrakariva Jesosy amin'izao fotoana izao, mila terentsika. Eo amin'ny andininy 2:30 dia ozy hoe dia niresaka izy hoe tsy nangoagoaka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Eo zany izy hoe tsy nangoagoaka ve nanina tsika tsy mba nifantoka tamin'Andriamanitra, tamin'ny tenin'Andriamanitra rehefa teny an-dalana teny teo amin'ny fiainantsika teny nampianarina. Tsy fantatsika fa teo Jesosy tamin'ny toe-javatra izay nilalovantsika tamin'ny ditongotra izay natrehantsika an-dalana Hody dia efa nampianatra ny tenin'Andriamanitra, nandray tenin'Andriamanitra izy fa tsy tsapantsika mihitsy, tsy tafiditra tany am-po, tsy tafalatsaka tany am-po ny tenin'Andriamanitra, ny tenin' Jesosy Kristy tsy nangoagoaka va ozy izy. Dia ny andininy 3:30 dia niainga tamin'izany ova izany izy. Dia niainga tamin'izany ova izany izy voilà ka nivevina nankany Jerosalema ary nahita ny 12 lahy mbaminy izay nomba azy tafangona teo. Teo eo dia nivevina, vao tonga, vao ny sakafo, vao nipetraka ny sakafo, vao nandray ny mofo ny tenin'Andriamanitra dia lasa nivevina ho any Jerosalema. Ilaza ny hafatra, ilaza ny zavatra ny Sion. Indraindray tsika efa lavitra miala n'izany Jerosalema zany, miala amin'ny fiainana mandrakizay, miala amin'ny fototra rehetra izay misy antsika, tavela amin'ny asa aman-draharaha, fianarana sy ny sisa, ny aretina, ny tebiteby, ny ahany fiainana isan'andro dia lasa lavitra, tafavoaka lavitra. Fa efa mandray ny fompoterena ny tenantsika dia mandray ny tenin'Andriamanitra, ny sakafom-panahy mihinana n'izany tsika dia mihiratra ny masom-panahintsika dia mitsangana isika miala amin'ny toerana izay misy antsika io, mandeha mivevina mamita ny hafatr'Andriamanitra, mandeha mivevina manantanteraka ny asan'Andriamanitra. Izay ny tenin'Andriamanitra ataontsika amin'izao fotoana izao rahalahy sy anam-pavo-malala. Tenin'Andriamanitra hitotoy eo aminazy mandrakariva isika. Ninona toe-javatra trehana eo amin'ny lalana izay atrehantsika, na misy loza, na misy inona, na misy inona, na misy inona, na misy fandrimpandriky Satana dia mahatoky fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mandresy isika, tsy maintsy tafita isika ary tsy maintsy tafavevina eo amintsika. Ny antony anankiray izay ahafahantsika mandeha sy mandray anazy dia zavatra tsotra ihany, satria tsika izao tena miaina amin'ny vanim-potoana izay nandehanan'izy ny rahalahy ireo izay toa adinitsika ny fanatrehan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, adinitsika ny teny rehetra izay nampianarina antsika, ny famarinana rehetra izay nampianarina antsika, ireo famarinana izay ndraisintsika. Fa mila terena ny tenantsika mba andraindray
amerina indray ny tenin'Andriamanitra indraindray ny fampianarana rehetra izay nomeny Jesosy mba hahafahantsika manapa-kevitra eo no eo hitotoy iverina amin'ny lalana izay tsy izy andehanantsika. Matoka fa itsika rehetra dia mety nisy fotoana nandalo anatin'izany toe-javatra mahatonga antsika adala sy votsasaina araka ny voalazan'i Jesosy Kristy izany. Mahafantatra ny tantara, mahafantatra ny Jesosy, mahafantatra ny zavatra niseho tsika fa tsy miaina amin'ny zavatra misy ary tsy mananteny ny zavatra misy, tsy manana n'ilay fanantenana fa malahelo indraindray tratra ny toe-javatra miseho. Matoki fa Andriamanitra hanova an'izany fiainanao izany feno fifaliana ny anotakiny dia izao raiso izy eo ny vatanao andray an'i Jesosy Kristy mba hahatonga anao hiverina indray amin'ilay fitiavana voalohany. Man'Andriamanitra eo ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany dia mametraka ny mandra-poesaka amintsika rehetra indray ny tenako. Alohan'izany anefa dia hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo misaotra noho ny teninao, misaotra Jesosy eo noho ny teninao izay nampianaranao an'izy amin'ny rahalahy reto teo an-dalana avy any Jerosalema ho any Emaosy, dia ianao mihitsy no namelombelona ny fon'izy eo izay malahelo, namerina ny teninao tamin'izy eo, nampianatra ny teninao, nampahery ary nampihiratra ny masony indray rehefa nandray ny mofo avy aminao. Mino fa toy izany ihany koa izay amin'izao vanim-potoana izao izay jamba ny fiainanay eto amin'izao tontolo izao ity, ny manodidina anay rehetra. Aoka anevy ny tenanay izay Tompo manomboka izao, hihinana ny mofom-panahy avy aminao, andray ny teninao, hitotoy iverina indray andinika ny teninao mba handraisanay fanapahan-kevitra eo ny eo. Anao indray ny tianay, andeha hiverina ho any amin'ilay Jerosalema vaovao izay efa miandry voahomana ho anay tsirairay. Tononona sangatahana amin'ny anaranao izany Jesosy Kristy ilay ho avy-tsoelany amin'ireo lanitra. Amen. Narainao teo An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pastora Fanandramana. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Emaosy radio.